avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila raha nantsaka ny saindava ny tety andro anaovana ny fokonan-doha-pirenena raha tiana ho tratra ny veim-potoana amin'ny fanavaozana sy ny fividianana eto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra samihafa. Tsy voaresaka ny momba ireo minisitra nanodikodibola mpanjakana sy nanapatra fahefana nandritra ny fitondrana Rajoelina. Ahina ho very anjavony araka izany ny momba ireo foto-drafitr'asa maro zara fahavita izay nandaniana volam-bahoaka raha tsy misy fandraisana andraikitra. Vinavinaina hiakatra telo faingo roa amin'ny 70 tapitrisa malagasy hiatrika ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika eo anelanelany volana oktobra 2022 sy ny volana febroary 2022. Tranga izay ampitombo ireo zaza tsy miditra an-tsekoly ho an'ny faritra Androsy ny manodidina raha tsy misy fandraisana andraikitra. Lehilahy 3 taona no nisy nidaroka tampoka kamaty teo anoloany ny toeram-pisotroany iray tany Tsaronena Toamasina. Olona avy niady tao anaty bara no nanapatra ny atezerana taminy ka nafaty azy. Any ivelany olona miisa 5 farafakelo no namony ainy ary bizany tany 420 no tsy hita popoka. Vokatry ny tondra-drano avy amin'ny fihotsahan'ny ranomandry tampoka ny seho tany amin'ny faritra avaratry Nepal androany. Ny any Cyprien reo. Fotoana ny fampalalam-baovao tsika indray atao amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tongo vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny any Cyprien izay etya mpanombohana dia lanatsiny ny fahatarana no ny lafiny fanomanana fa hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity mila jaina ny tety andro anaovana ny fokonan-doha-pirenena raha tiana ho tratra ny feim-potoana amin'ny fanavaozana sy ny fividianana ho avy raha ny faneho-kevitra samihafa. Tsy tokony avela ho very anjavony ihany koa ny fandraisana ny etaetam-bahoaka mandritra ny fankakevitra samihafa fa isan-takiana ao anatin'izay ny ampiarana izany hoentina amaliny izay fitakiam-bahoaka izay. Doarantsika ny Cyprien. Mazava iny ny tety andro anatanterahana ny fokonan-doha-pirenena fa mandritra ny volana septambra hatramin'ny volana novambra 2024 no anaovana ny fankakevitra sy ny dinika eny amin'ny commune, ny district, ny faritra ary any amin'ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany araka ny filazana nataony ny FFKM. Ny volana marsa 2024 no anatotosana ny fiainambe sy fifampidiniana nasionaly handravonana ireo hevitra voangona rehetra niainga avy nifotony. Izany hoe amin'ny volana May 2024 nivoaka ny fehi-kevitra tapaka. Fanontaniana ho antsain'ny mpanara-baovao avy hatrany ny hoe aorian'ny fivoahan'ny fehi-kevitra tapaka amin'ny fokonan-doha-pirenena ny volana May amin'ny taona ho avy io izany vao mety hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanovana ny rafitra fandravana ny androm-panjakana manoloana ny fitakiana efa nisy hatr'izay. Raha ataony kajy ho tratra ao anatin'ny 5 volana aorian'ny fivoahan'ny fehi-kevitra ny fokonan-doha-pirenena izany hoe amin'ny volana oktobra 2024 ve ny fanatanterahana ny fifidianana hirosona amin'ny repoblika vaovao. Tokony farana amin'ny volana oktobra 2024 io ny fitondrana fanavaozana raha tazomina ny 420 volana itondran'ny kolonely Randrianirina Mikael araka ny fanambarana nataony tamin'izy nandray fahefana ka tokony efa izy filoham-pirenena vaovao voafidy. Raha ny hevitry ny tanora izay isan'ireo mandray anjara amin'ny fokonan-doha-pirenena porofo mivaingana amin'ny firoson'ny fokonan-doha-pirenena ny fanolorana ireo tety andro ireo nateo aza ny fiemorana intelo miantaona. Ny fanajana ireo tety andro napetraka no antoka iray hanatratrarana ny tanjona amin'ny fanavaozana tiana apetraka
sy ny fifidianana ho tanterana eto amin'ny firenena ao anatin'ny fiampitoana efa novaritana. Fanajana le tetiandro sy ny fangaraharaana ao anatin'ny volavolakevitra rehetrarehetra izay miainga avy aty amin'ny fokontany mihitsiny fa tsy ho avy indray ny fotoana dia olona tsy fantatra hoe avitaiza olona tsy nanatrika le fikaonan-doha tetỳ anivon'ny fokontany sy ny distrika akory no tonga eny amin'ny CCI avy eo fa olona tsy fantatra hoe avitaiza no mitondra volavolakevitra efa voahomana vady. Averiko indray moa hoe aleo ara taratara fa manana zavatra tsara sy hoe voahomana tsara satria tsika hitondra fanovana ho an'ilay firenena na ny lalàna mifeny fifidianana ary mety isy aneny fiovany ary antenainy izany zavatra izany. Ankoatra izay tsikaritra fa tsy tafiditra ao anatin'ny tetiandro io ny dinika afaka-kevitra eny anivon'ny fokontany. Tsy tokony hamavanina ny fijerena ny olom-bahoaka ny fotony ka mila omena sehatra ny fiainona ny hevitry ny olom-pirenena eny amin'ny fokontany. Tenareo vahoaka ny fotony tena hoe anorenana n'ilay firenena dia nefa lasa tsy voaresaka ilay fokontany fa tonga dia any anivon'ny commune. Mety ho fotoana ve ny olana satria raha mbola haka-hevitra amina ataontsika hoe any anivon'ny fokontany firy manerana Madagasikara ho telo ve ho dimy ve satria raha fokontany visy dia lasa tsy tafavoaka ilay hevitra fa mila velarina tsara zany ilay izy amin'izay hoe tena mba hoe zao mba hevitra tena jerevana amin'ny resaka mahakasika ny tena hitondrana nyty Madagasikara ty fa io nge tsy hevitra ho any amina commune ankaretsony na fokontany ankareny jerevana fa le hoe hevitra avy any fotony zany hoe ty mba hevitry ny malagasy rehetrarehetra manerana nyty Madagasikara ty zay no atambatra anankiray avy eo tokony ametraka tsara ny FFKM amin'izay olona tokony anatrika an'izy io tsy ilay olona eo anivon'ny renivohitry ny commune fotsiny akory ny tena ilaina fa tena hanao répartition tsara mba ahafahana mijery hoe avy any amin'ny fokotany ilay tena any amin'ny malala ny zavatra misy. Nanamafy ny mpanao politika fa tsy voatery hiandry ny fekevitra amin'ny fikaonan-doham-pirenena avokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra raisina amin'ny fanovana ravitra fa miankina amin'ny zotry ny fikaonan-doha sy ny raharaham-pirenena ny fiainona ny etahitam-bahoaka sy ny fahavitrian'ny olo-pirenena mandray anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena no tokony homen-danja hamaliana ny fitakiana sy ametrahana vahaolana maharitra tsy hiverena ny krizy intsony. Mety misy ihany koa ngeny ameany arakaraky ny fizotra na fiovan'ny fiainana politika na fitsokan'ny rivotra no andraisan'ny mpampitondra fanapahan-kevitra amin'izay zavatra misy ainan'ny firenena eto ka raha ohatra ve metretritsika hoe amarana an'ilay fikaonan-doham-pirenena na volana me eo anelanelany eo nefa mety misy zavatra miova oza hoe tsy mandisy ihany koa zay ny fanapahan-kevitra sy heverina ho raisina ka ahasoan'ny firenena dia io moa zany efa mazava tsara hoe zay tapaka ao zany no ezahana ny fanatanterahana azy mba tsy hifamitahana dia zay zany dia mametraka mazava tsara mitrika afy ny kafimy hoe zay dia mandresy lahatra ny mpiray-tany razana hoe andao tsy fiazakazahana fifidianan'izany mamaika fa andao samy hitondra ny hevitritsika amin'ilay fikaonan-doham-pirenena hoentina mamahany olana mba tsy hiverimberenan'ny olana. Ho an'ny olo-pirenena ny fampiarana ny fanatanterahana ireo fekevitra ny voaka amin'ny fikaonan-doham-pirenena indrindra ny lafin'ny fifidianana no andrasan'izy ireo ka izy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Anhevitry manokana zao dia amin'ilay fifidianana zany mba atao hoe madio sy mankarary ilay fifidianana ny fiainam-bahoaka mihitsy zany tokony inona inona le hoe mampandrosa ilay firenena hoe atao madio sy mankarary ilay fifidianana zay ny ilaiko fa tsy hoe vita avany ilay fifidianana dia ohatrany hoe sous forme fotsiny ataon'ilay malagasy avy aty sisany tsika manko zao anatin'ilay fanovana hoe social-bahoaka zao tokony lahara-pahamihana mihitsy zao amin'izao antena izy. Le pratika anao an'izao fa tsy hay mihitsy aloha izy any amin'ity voan'le hevitra marina amin'ilay fikaoana amin'ny firenena satria eo manana hevitra be da be na ny tanora na mpanao politika ny rehetrarehetra dia voaka daholo le hevitra rehetrarehetra dia hita eo tonga dia bazy hoe zao ny lalàna tena apetsaka amin'le fifidianana marina satria ilay fifidianana marina zao mibazin'le izy. Raha ny samy malagasy ny fikaonan-doham-pirenena ka tsy tokony hidiran'ny vahiny ny fandraisana fanapahan-kevitra hiarovana ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ny tombontsoan'ny malagasy sy ny tombontsoan'ny firenena ny tokony hibaiko ny hevitra hoentina sy ho tapahana ka tsy ho resaka fotsiny ny fikaonan-doham-pirenena fa hivadika ho asa ary hiteraka fampandrosoana ho an'ny firenena hamahana ireo krizy araka ny tanjona izy napetraka. Izay ny fikaonan-doham-pirenena fa mikasika an'ireo fitakiana fandravana rafitra samihafa no lavo ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana ary nolazainy ho tsy azo raisina ny fangatahany antoko politika kitana izay nangataka ny hanamarinana ny blocage institutionnel sy ny fandravana ny antenimera-pirenena tsy manana fahefana ara-dalàna anao izany fangatahana izay ny antoko politika sady tsy anjaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ihany koa no miditra
miditra amin'ny fanapa-kevitra politika amin'ny filoham-pirenena na mafisy nyity androm-panjakana ity araka izany ny tsy fahafahany hamandrava ny harafitra misy amin'izao fotoana izao. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Nalamafy ny didy efa navoakany tamin'ny 17 oktobra indray ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha namaly ny fangatahany antoko-kintana izay nangataka ny handravana ny antenimiran'ny pirenena. Efa voarakitra tao anatin'ilay didy fafolo tsipika HCC bara D3 tamin'ny 17 oktobra ny tsy fahafahan'ny filohan'ny fanavaozana mandrava ireo rafitra misy hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Nanamafy ihany koa ny HCC fa tsy tafiditra ao anatiny andraikiny ny manamarina toedra raha politika na manoro hevitra ny filohan'ny repoblika amin'ny fampiasana ny fahefana. Nolavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana noho izany ny fangatahana nataony antoko-kintana ny handravana ny antenimiran'ny pirenena. Miandry ny fikonan-dohan'ny pirenena ny rehetra ny amin'ny ho avy ny rafitra rehetra efa mijoro ankehitriny. Tokony fantatra any amin'ny fikonan-dohan'ny pirenena ihany koa ny hanarahana na tsy ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana mandrapahavoafidy izay ho lalam-panorenana vaovao. Fa mandrimandry manana aretiny ireo sampana eo anivon'ny fitsarana manoloana ireo minisitra nanodikodimbola mpanjakana sy nanapatra fahefana nandritra ny fitondrana Rajoelina. Ino ho very anjavany araka izany momba ireo foto-drafitrasa maro zara fa vita teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny 2024 izay nandanina volam-panjakana maro ihany koa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra dian'izao. Tetikasan'ny fitondrana Rajoelina maro no nahitana fandaniam-bola miopapana tsy mifanaraka amin'ny teti-bola tena izy. Nisy tamin'ireo tetikasa no tsy vita hatramin'ny farany ary mbola miantona hatramin'izao. Nisy koa ny vita fa tsy miasa na tsy mahafeno ny fiainatra takina. Tao koa ireo vita ary notokanana fa tsy ampy herintaona nahitana fahasimbana maro. Lava ny lisitra fa antsain'ny mpanara-baovao ny Kianja Baria, ireo tranoben'ny kolotsaina, ireo sekoly sy hopitaly. Tao aorian'ny ialany any Rajoelina nisy ny fandiniana parlemantera momba ny sasany amin'ireo raharaha ireo. Ireo minisitra teo aloha voakasika mivantana tamin'izany tsy misy miresaka momba azy na amin'ny mahatompona andraikitra voalohany fotsiny aza amin'ireo tetikasa na arenesana fanodikodinam-bola sy ny kolikoly ireny. Sakana tsy ahafahana manenjika aingana ireo olona ambony meloka eto amin'ny firenena ny dingana rahana amin'ny fanenjehana izay lava. Voafaritra ao anatin'ny 370 ny lalam-panorenana fa ny haute cour de justice no afaka mitsara ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta raha misy fahadsoana ataony amin'ny fanatanterahana ny asany. Fotoana ahafahana mandroso sosokevitra hanitsiana ireo sakana tsy ahafahana manafaingana fanenjehana olona ambony izao fikanan-doha pirenena izao ka ny vahoaka sy ny mpanao politika no miara-miasa amin'izany. Anova isika manomboka izao, anova ny fotony ary anova ny fototra eto amin'ity firenena ity. Io tsy raha mpanao politika ihany fa rahantsika vahoaka malagasy tsirairay avy. Ka fotoana izao ho an'ny tsirairay ny aneho hevitra izara izay fijeriny hitondra ny tolo-kevitra ihany koa ary tokony omena sehatra mazava ny mpanao politika satria tsy hoe mpanao politika ka ratsy avokoa na hoe mpanao politika ka nanimba firenena avokoa. Joasy Leonor antoko avy eo anivony antoko tsara tafina. Ny Jirama sy ny Kianja Baria hatreto no mbola andehana ny fanadihadiana lalina izay nivoahan'ny fandaniam-bola miopapana. Tsy tokony afara fotsiny amin'ny constatation na ny fanamporofona ny fahadisoan'ny mpitondra teo aloha na amin'ny fanamporofona ny fanodikodinana nataon'ny teo aloha fotsiny ny raharaha fa tokony enjehana izy ireo ary azo ny anjara saziny mifanaraka amin'ny fahadisoana nataony. Mila jerena araka izany ny fanafainganana ny dingana ara-pitsarana amin'ny fanenjehana ireo olona ambony fa anisan'ny mahatonga ireo trondro vaventy sy ireo tsy maty manota tsy voahenjika izany. Fa olana ahafahana manolo-kevitra hanitsiana izany ny fikanan-doham-pirenena mila tolotra hodiniana sy hovaina mandritra ny fakan-kevitra. Vinavinaina hiakatra telo faingo roa amin'ny fitopolo tapitrisa malagasy hiatrika tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika fa azo toroana mihoatra eo anelanelany volana oktobra 9 sy ny volana febroary 7 hiamafy ny fahasahiranana hianjady amin'ireo mponina manodidina amin'ny plateau mahafaly sy ny faritra Androy mandritra ny période de soudure fotoana hiandrasana vokatra vaovao raha ny tatitry ny IPC trango izay hanamafy ny tsy fidiran'ny zaza an-tsekoly ho an'ny faritra Androy sy ny manodidina raha tsy mandray fepetra dia n'izao ny fitondram-panjakana. Dao rahantsika ny antsipriany.
Roafaingo 12 tapitrisa ireo olona ianjadiany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika teo anelanelany volana jona sy septambra 2024 teto Madagasikara. Hiakatra ho 3 faingo 27 tapitrisa izany mandritra ny période de soudure, izany hoe eo anelanelany volana oktobra 2024 sy ny volana febroary 2024 raha ny fanadihadiana nataony IPC na ny cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire nivoaka ny volana jolay 2024 lasa teo. Io fotoany maintsoatra io izay ahitana ny fahabangana ara-tsakafo ka iandrasana vokatra vaovao avy amin'ny fambolena. Itombo 1,4 ireo mety ao anatin'ny phase 4 na ao anatin'ny amehana raha toka eo amin'ny 3,4 sy iray hetsy izany teo anelanelany volana jona sy volana septambra 2024. Isan'ny fatra marefo indrindra amin'ity tsy fanjarian-tsakafo ity any amin'ny fatra Atsimonosy, isan'izany eo amin'ny plateau Mafaly, ny fatra Androa iray manontolo izay ahitana olona manodidina ny 9,4 sy 10 metry izay voakasika. Ny zaza madinika no tena lasipatra amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Izy fatraiky angoavana amin'ny tany fidira ny mpianatra an-tsekoly izany raha ny fanionkevitra. Karaha iny faritra Androy, iny zany nasisika resaka samy arahantsika mahalalaka fa zany tsy ho azavaina fa tsy misy fidiram-bola zany ny olona. Tsisy orinasa zany ahafahan'ny olona miasa, tsisy ninona fa de tsy mety zany izay zavatra mba voatsipotsipo na ray aman-dreny de gauche à droite ireny no mba antenaina hividianana kojakoja ho an'ny zanany andefasana azy an-tsekoly. Ny sakafo aloha any amin'izao dia misy hany. Sakafo hohanin'ny fiarahamonina. Fa ny sakafo moa zany na misy raha tsy misy ny vola amidy azy de namany tsy misy hany. Mikasika le ankizy, sakafo hohanin'ny ankizy aty amin'ny cantine scolaire aty. Iny aloha zany de point d'interrogation. Ary antony anankiray ihany koa zany mahatonga ny ankizy zany mitsoaka andarana. Satria reny ankizy reny matetika tsy hoe izy mipetraka amin'le toerana misy an'le école izy mipetraka mianatra. Fa misy mipetraka lavitra be izy reny. Reny cantine scolaire reny no mba hihinanany hanina efa atoandro mianatra. Ka efa tsy misy hanina amin'ireny zany ataony ahoana ny fomba andeha any hianatra any. Raha iverenana, antony telo amin'ny ankapobeny no mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika eto amintsika, indrindra amin'ireo faritra voakasika. Voalohany amin'izany tsy fampian'ny tahirin-tsakafo an'ireo fianakaviana voakasika, ny fiovan'ny toetrandro ary ny fiakaran'ny vidin-tsakafo ny paitoekarena. Ny vokan'io tsy fahampian-tsakafo indray dia mety misy zavatra anankitelo ihany koa. Dia ny ataontsika amin'ny teny frantsay zany hoe déficit de la consommation. Rehefa tonga io zavatra io zany dia lasa miova miratsy zany miena ny quantité ny apetsaky ny sakafo hohanin'ny olona ary miratsy ihany koa ny qualité an'le sakafo. Ny vokany faharoa dia eo amin'ny resaka hoe malnutrition légume fomba filazana anazy zany hoe manodidina ny 500,000 enfant akizaza latsaky ny 5 taona ano any zany no tratran'ny tsy fahampian-tsakafo. Tena hoe mampalahelo zany zavatra zany. De ny anankiray fahatelo moa zany de misy an'le atao hoe voatery zany ny fianakaviana manao an'le atao hoe stratégie de survie négative. Ny dikan'izay moa zany de hoe lasa mivarim-pananana le olona, amidy ny biby fiompy, amidy ny fitaovam-pamokarana zany ahafahana mividy an'le sakafo. Malohany fotoana izao hijerena akaiky vahaolana maharitra iadiana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay ho iatran'ny paitoekarena. Tokony apetraka aingana ny vahaolana foiezaka ho an'ireo faritra voakasika. Azo atao tsara ny fanomezana fanampiana vatana amin'ny alalan'ny transfert monétaire na fanampiana manokana hoentiny miatrika période de soudure. Jerena dia n'izao ihany koa ny fandefasana sakafo amin'ireo toerana marefo ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fanomezana masom-boly tsara voafantina, masom-boly afaka manaraka ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana raha ny fanazavana no entiny ity paitoekarena ity hatrany. Ho fanatsarana ny voka-pikarohan'ireo mpikaroka malagasy amin'izao fotoana izao, isan'ny fananganana plateforme ampirobobony zany saingy ny ministera ny
izany akany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny eo anivony CIDST no hitarika ny fandridrana ny fepetra sy ny fandaminana rehetra. Anjaran'ny université sy ny toeram-pikarohana no mampiatra ny toromarika rehetra. Isan'ny tanjona ao anatin'izay ny anehoana ny voka-pikarohana malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'ny laharana faha-efatra arivo ny laharan'ny Université n'Antananarivo eo amin'ny sehatry ny fikarohana maneran-tany araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Anatsarana izany sy hanomezana sehatra ireo voka-pikarohana malagasy, natolotry ny sehatra tsy miankina ho an'ny ministera sy ny centre d'information et de documentation scientifique et technique androany ny plateforme. Tanjona hoy teo anivon'ny ministera ny anehoana ny voka-pikarohana malagasy eo amin'ny sehatra ny iraisam-pirenena sy ny ampahafantarana azy ireo ny fahaizan'ny mpikaroka malagasy. Tsika zany mamokatra amin'izao fotoana izao voka-pikarohana kanefa tsy fantatry ny olona ilay izy. Nisy zany a plateforme zay notolorany namana ao amin'ny sehatra tsy miankina hoe ito lalana makany amin'izy io. Dia zavatra takiana maro zay no anisan'ny ndraikitra ministera mameraka an'ilay rafitra rehetrarehetra ahatongavana amin'izay. Ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa dia efa miroso amin'ny fametrahana amin'ny toerany ny voka-pikarohana sy ireo mpikaroka. Ary misy fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina zany amin'ny alalan'ny CIDST fantatritsika hiezaka isy plateforme zany ampidirana sy andaminana zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny voka-pikarohana malagasy reny article sy publication reny ampiakatra azy amin'ny lafiny tokony ho izy na le olombelona na ny université. Tadiavina ary irosona ny fomba rehetra mety ahafahana manome sehatra sy toerana ireo voka-pikarohana malagasy, ahafahana manatsara ny fiarahamonina sy ny firenena, eo ihany koa ny ezaka hampahafantarana izany maneran-tany. Miresaka an'izay voka-pikarohana malagasy izay hatranisika, tetika asa misa 20 no voafantina nandritra ny fifananana ny ompana tamin'ny voka-pikarohana mikendry ny amahany ireo olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny tetika asa momba ny angovo, ny fanodinana sy ny famokarana eto an-toerana, eo ihany koa ny agroekôlôjia. Ny ahafahan'ireo mpikaroka malagasy mampiatra ny voka-pikarohana no isan'ny tanjona goavana ao anatin'izay. Hoy teo anivony Omapi, Entsora Soarimalala. Tetika asa misa 20 no voafantina ao anatin'ny sehatry ny angovo, ny fanodinana sy ny famokarana eto an-toerana ary ny agroekôlôjia tamin'ny fifaninanana no karakarain'ny Omapi. Ireo tetika asa ireo izay hitondra ny anjara biriky amin'ny famahana olana eto amin'ny firenena sy ampiroborobo ny indostria ary ampisongadina ireo mpikaroka malagasy hoy ny Omapi. Ny antony safidanana andreo lohahevitra ireo dia ny fijerevana ny filan'ny vahoaka malagasy aloha voalohany indrindra sy ny jerevana ihany koa hoe inona ny vahaolana mety hoentin'ny mpikaroka sy ny mpahita vao eto Madagasikara entina hampandrosoana ny firenena. Ny ahatonga anazy ho ampiarina izay mihitsy no tena tanjona ao anatin'ny fikarakarana ny fifaninanana moa dia ny fampifandraisana an'ireo mpifaninana ireo indrindrindrindra zany fa ireo nasongadina tao anatin'izao projet zao fampifandraisana azy ireo amin'ny sehatry ny indostria sy ny sehatry ny trandraka ara-paritra. Tanjona ho an'ny fitondranana amin'ny nametrahana ity fifaninanana ity, ny hamatika ireo tetika asa ireo vahaolana azo ampiarina sy ahitambokatra amin'ny fiainan'ny mponina ny tontolon'ny indostria. Lohahevitra ny safidinany hoe fikarohana sy fahitana vahaolana vaovao sady manome lanja ireo talenta malagasy. Dia izay ihany koa no entsika misedvedivety ao anaty tokafohy, aza misaraka amin'ny ary. Fotoam-pialasasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny mobile money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenim-pianakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Je peux vous déposer? Jean, ça se passe mal. La seule... Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action? Aza tara azy, aloha amin'ny alalan'ny mobile money ndray abonnement anao fa 30 andro amin'ny chaîne rehetra neny ho azy hoe.
salama ny anarako a toky lay lasa boss io lay application PNI fanokafana compte eo no eo maimay-pony na aiza misy anao fantatrao ve afaka lasa boss koa ianao application amin'ny teny malagasy mahitany compte rehetra épage na crédit assurance virement instantané permanent différé sécurisé biométrie tena hoe ny banque manaraka nanaiza naiza na ato anaty studio ianao koa afaka lasa boss fa aingana amin'ny finance manana fotoana amin'ny fiainana gratuit. Croisade fibebahana enina amby roapolo sy roa arivo iarahana amin'ny pasteur Josy Jesosy Kristy no tompo amin'ny stade Maki Andotapenaka ny alahady fa 30 ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 ora maraina. Croisade fibebahana. Mbola tsy fantany fa eo am-panavana zavatra miavaka izy. Anaovy plein azafady. Eny ary tompoko. Plein ana Excelium. Excelium efa azo jifainy eto Madagasikara izy zao. Wow, le solika tena lafatra fampiasa maneran-tany izy ve? Ie, mampitombo kilomètre vitanao io. Kolokolo ny moteranao ary mampiena ny fivoahasetroka maloto sady ny vidiny tsy niova. La solika amin'ny kalitao tena tsara. Ety amin'ny station Total l'énergie fotoana e. Excellent makosa vidinay. Briquet Nitro. Telo briquet Nitro misy vato, Nitro plus, Nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana, azo atao coussin ao ana-canapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany. Jumina, tiako Jumina, manala etaetanaka, manala etaeta, hitanao mpivarotra rehetrarehetra, meilleure qualité, mitondra vitamine C. Parfait orange, fraise et coco, si parfait Marissa.
jemina mety amina. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes. Anokafantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny stade municipal Manakara faritra Fidivinany. Lalao ara-panatanjahantena ho ampiasa mpanjakana na ny AZF 2024. Nisan'ny carnaval lehibe niainga avy any amin'ny garaka ny farana tao amin'ny stade Manakara izay notarian'ny filohan'ny fanavozana amin'ny vady notronindreo mpanolotsaina avo. Amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny filohany antenimera-pirenena sy ireo mpakambana eo anivon'ny gouvernemanta ary ireo mpanjaka ao an-toerana miaraka amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Mandidina ny 3 arivo sy iray alina ireo mpiasa mpanjakana manerana nosy mandray anjara amin'ity AZF 2024 ity izay fanandrina amina taranja miisa 120. Ndao rahantsika ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika momba izay. Ny AZF natao ifankafataritsika mpiasa-mpanjakana izy io. Natao hampisy ny firaisan-kina hampitombo ny fihavanana amintsika mpiasam-bahoaka. Resy lahatra ny tena moa fagnazovan'ny fotoana fanavaozana ny Madagasikara zao ny lalao nasionalin'ny AZF dia seratra afaka manabeantsika tsirairay avy amin'ny fahitsina raya, ny fifehezantena faharoa, ny fifanajana fahatelo, ny fandraisana andraikitra fahaefatra ary ny fahadimy farany dia ny fanetretena. Satria ao anatin'ny fanatanjahantena no ahitantsika ny zavatra rehetra. Ao no ahitana ny toe-tsaitsika. Manaiky resy vesa tsy manaiky, tsy mahataty resy vesa tsy mahataty, mahalefitra namana vesa tsy mahalefitra, manaraka fitsipoka ve sa mandingana, mahitsy ve sa miolakola. Izay ny fanatanjahantena ho an'ny tompon'andraiky mpanjakana sy mpiasa mpanjakana, mpiasam-bahoaka fa ny asa mbola miandry isan'ny tokony ampitombona ny fandinana ny kakao eto an-toerany fa tsy janona amin'ny fanondranana akora fototra hatrany isika. Ny atsara ny vokatra tamin'ity taon'ity oharina ny taondasa ka tokony ararotina ny momizay hitodiana amin'ny fanodinana ny vokatra hampisy valeur azoutena vidiny ambony kokoa mikasika an'izay fanodinam-bokatra izay. Tojondrina tahizy. Ny tombony famokarana kakao eto Madagasikara nahatratra 5,000 taona izany tamin'ny 2024 raha 2,000 taona tamin'ny 2024 araka ny tatitra navoaka ny Conseil national du cacao na ny CNC. Na izany tsy mbola ampy io raha mita amin'ny fitadiavan'ireo vahiny ny kakao avy eto Madagasikara. Tombony ho antsika ny kalitao ary tokony ho tazoma izany hoy ny mpahay toe-karena. Na izany ilaina ny fampitomboana hatrany ny vokatra ahafahana mitazona ny toerana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'izao tsy ampy ho an'ireo orinasa eto an-toerana ny vokatra fa miondrana makany ivelany ny akamarony. Lasa ny ivelany daholo. Amin'ny mahatsara ny kakaotsika moa dia fanombohana kakao. Itsan-taniny io zany nisy io zany ireo vokatra azo Madagasikara tamin'ny faninanana rehetra hoe anisan'ny tsara indrindra ny kakao gasy nandalo teto amintsika reo spesialista milaza amintsika anisan'ny tsara. Voareny mpamboly zay tany Ambanja revolona sy tapamahery zay dia tonga dia niakatra be le kakao. Zany hoe amin'ny lafiny ray zany normal ihany izy satria hoe be mpitady nefa mivokatra kely dia miakatra ny vidiny. Aminay zany tsara le izy ho an'ny mpamboly, ekena fa hoe tsara ny mpamboly. Amin'ny lafiny ray kosa ho an'ny Madagasikara amin'ny hoe
économika beny a alifany any avelany daoly izy a tsy de tsara amintsika mihitsy. Sosikevitra roa sy ny mpisatra amin'ny fanodinana kakao sy ny chocolat eto Madagasikara ny andiniana ny tahan'ny kakao ahondrana sy hampifandanja izany amin'ny filan'ireo orinasa eto an-toerana amin'ireo vokatra ahondrana tsy tokony akora fototra ihany fa ahodina aloha ahafana mampitombo ny vidiny izany. Amin'izay fotoana hitombo ny vola miditra amin'ny ankapobeny ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana hisy ny orinasa hanodina izany ary hiteraka asa ho an'ny olona maro ihany koa. Isan'ny festival iray lehibe hamarana fotoam-pialatsasatra ao Mahajanga, festival miara-miabo izay atao manomboka ny alakamisy 7 ny volana aogositra hatramin'ny 30 ny volana aogositra ho avy izao. Hetsika izay ahitana fandaharam-potoana maro manomboka amin'ny karnaval lehibe hamakivaky ny tanàna ary maro ihany koa ny seho ara-kolontsaina sy ara-javakanto mandritra ireo andro ireo. Amin'ny Vimango mpikarakara ny festival izay nanao joro teny amin'ny village touristika ho fangatahana ny tsara mandritra ny fanatanterahana an'ity festival ity Kolo Mahajanga. Ny alakamisy 7 ny volana aogositra ka hatramin'ny alahady 13 volana aogositra izao ny lanonam-be festival miara-miabo andiany voalohany eto Mahajanga izay karakarany Vima NGO. Zava-dehibe ho an'ny tanàna amin'ny Mahajanga ny fandraisana izany festival miara-miabo izany ka nisy ny fomban-drazana natao teto amin'ny village touristique ny maraina teo. Anao zavatra lehibe eto amintsika eto Mahajanga ny Vima de le festival miara-miabo ka dia zava-dehibe ho antsika eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga. Le izy aty amin'ny village ny asina azy misy ny any amin'ny bord ka hitanareo fa tany fady ty amin'ny village eto ty misy toerana fady de tsy maintsy natao ny fomba malagasy zay fomba sakalava amin'ity tany ity mba hangataha-pitahina mba tsy ho hisy zavatra hitranga mandritra ny festival fa zavatra tsara ary tena hanao fety tsara ny vahoakan'ny Mahajanga dia zay minangataha-pitahina mba ahafana manatanteraka an'izany. Ho fanajana ny fomba tany sy fangatana ny tsara amin'izay atao no nanaovana ny joro raha ny fanazavana. Eto moa zay tantana ny fomban-drazana eto Boeny zay tarin'ny mpanjakabeny Boeny dina Irimisky hitatsika eo izy manatrika eto. Faly sady ravo zahay nanatanterahana zao fomba androany zao. Nanaja ny fomba izy androany. Rehefa tonga moa reto tompon'andraikitra hanao festival eto de tsy niambahamba koa moa zareo fa nanaiky nanao zay fomba zay namonona omby anankiray. Ka mangataka amin'Andriamanitra moa atsika sy ny razana sy tanymasina mba tsy ho hisy ny loza fananaovana zao zavatra zao de mba hierovana zay ny ratsy zay mba tsy ho tonga amin'ny zay zavatra ataotsika rehetra eto nandroany zao. Nandroany moa handro larobia, io larobia io moa handro ny dadin-dra mandika vavy. Hitatsika tsika namono omby to fa natoro tsara ny omby tsy nietsika ny omby midika iny fa eken'ireo ny fanaovana ny zavatra rehetra ataotsika eto. I Andriamatozo Zarbokar sy ireo mpiara-miasa aminy no mpikarakara ny festival miara-miabo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu mon enfance à Mahajanga. Et Mahajanga, c'est la ville pour moi. Je suis très heureux de faire des choses ici à Mahajanga. Et donc ce festival miara-miabo, c'est quelque part mes remerciements à Mahajanga. C'est un festival que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un événement ici à Mahajanga. Et donc cet événement pour nous, c'est voilà, la consécration, montrer ce qu'on est capable de faire en pays Sakalava et à Mahajanga. Etsika zava-kanto sy ara-kortoraly isan-karazany no atao mandritra an'io efatrandro io izay atao eny amin'ny bord de la mer sy eto amin'ny village touristique izay anasana ny olon-drehetra tsy hakanavaka. Izay ny festival miara-miabo fa ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tao amin'ny commune Lasoro indray no nanohizana izy ireo ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ny hetsika toy izao izay manampy amin'ny fanamahivanana ny fahasahiranana amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra na vitrika araka izany ireo ray aman-dreny tamin'ny fandraisana anjara Entsoa Rasoary Malala. Ny toy tao amin'ny commune Lasoro androany alarobia fahaenina amby 20 ny volana aogositra ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMM isa-taona. Hetsika ny atao hanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny zava-kanto ny fidirany mpianatra izao. Naneho ny fahafaham-pony ireo ray aman-dreny tonga teny an-toerana. Ho azy ireo manamaivana ny vesa tsara-bola ny fahazahoana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary no sady tsara kalitao. Misy mihitsy azy ireo ray aman-dreny miandry ny fahatongavany VMM vao mividy ny fitaovany ankizy.
ana manokana aloha reny manokana safidy ao nividy amin'ny vehivavy malagasy miara-miaina satria hitako misy fihenam-bidy hitako hoe misy différence noho ny amin'ny sisiny regny dia zay nenako tena hoe afa-po zahay ary misaotra ny malagasy miara-miaina satria hitako nisy fihenam-bidy le fourniture-njanako dia eto daholo zay mividy isan-taona zay efa 3 ans telo taona amizao zay noho ny safidy maka mividy entana eto amin'ny malagasy vehivavy malagasy miara-miaina miantsy fotoana ohatran'izao mihitsy zay vao mividy misaotra ny malagasy miara-miaina manampy ny ray aman-dreny manampy ny fahasahiranana tena mirary dia mirary mividy ary manay vehivavy reny ianao no ray tena misaotra fa tena nahafa-po ary tena fanampina ny tombontsoa azo amin'le izy aloha hitany ihany le hoe vidiny ambany kokoa noho ny any amin'ny hafa tsy mandeha toerana lavitra ianao fa eto ihany koa dia efa misy akaiky zany afaka anjifanan'le izy any anay zao sandrinay anankiray any sisa no amin'ity no angalana fitaovana ty hirariana aloha mba hitohizan'le tsika ohatr'izao satria tena ilaina ho an'ny ray aman-dreny na ny ankizy amin'ny resaka fitaovam-pianarana ohatran'izao mitsinjo bebe kokoa ny volalany amin'le fidiran'ny mpianatra zany le izy ho an'ny VMMM ny fanamorana ny fahazahoan'ny ankizy fitaovam-pianarana tsara kalitao isan'ireo tanjona lehibe amin'ny dietsika ity kindrana ihany koa ny ampitomboana hatrany ny tany ankizy miditra an-tsekoly sady anamaivana ny fasahirana ny ray aman-dreny manao an'izao etika izao zay efa naona isan-taona izao hitsonjovana n'le fahasahiranan'le ray aman-dreny mampiditra mpianatra dia mivarotra kahie zay amin'ny vidiny mirary dia mavitrika ny olona miantsena mividy satria mahita n'le vidiny mirary izy dia betsaka mihitsy ny mpiantsena mpanjifa eto zany tato ato zao ohatra ny hoe tapamaraina izao aloha mbola malaindaina le olona satria raha mahita le fahasahiranan'le fiainana fa mahalakalana ihany fa miandry dia manentana zany hoe tonga eto izay fikambana am-behivavy malagasy miara-miainga varotra kahie amin'ny vidiny mirary dia manentana antsika isan-tokantrano mba ho tonga hanjifa ny kahie fitaovana rehetrarehetra complet mihitsy ny eto aminay fitaovan'ny mpianatra complet tanana miara-milanja soroka miara-mamindra ny fampiroboroboana ny vanabeazany izay iverina ho isan'ireo andrenkina ny firenena hoy ny VMMM mitohatra ny hetsika ka orin'ny alasora eny ambomanga kely indray no anatanterahina izany ho an'ny rahampitso miazakazaka ny petsena amin'izao fotoana fa isan'ny miazakazaka ihany koa ireo tanora mijery ny sampam-pianarana no izana ny fianarana ambony taorian'ny voany valim-panadinana bakaloria isan'ny mahasarika ny maro amin'izao fotoana ny sehatry ny nomerika izay isan'ny fahaiza-manao takiana eo amin'ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny efa tafiditra ao amin'ny andavanandrom-piainana ny nomerika na mbola ambany aza ny tany fampiasana ny internet eto Madagasikara vao ny 7 ny mponina ihany no mampiasa ny internet eto Madagasikara raha ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020 maritratra 3 alina ny asa ara-dalàna amin'ny sehatry ny nomerika raha ity tatitra tamin'ny taona 2020 ity ihany mia mivelatra hatrany ny sehatra nomerika ka manokatra varavarana vaovao hoan'ireo tanora te hianatra amorona ary hiditra amin'ny sehatry ny asa atao anatin'ny vanim-potoana ny fanatontoloana manana tombony manokana ireo tanora mahafeny teknôlôjia amin'ny alalan'ny internet afaka mahazo fahalalana sy vaovao avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao izy ireo ary afaka mampifandray ny talentany amin'ireo tanora hafa avy any ivelany mora aloha zany satria tsy afaka miala amin'ny resaka ordinateur teknôlôjia zany avy amin'ny resaka ordinateur zay tsika dia teknôlôjia ny ao ambadika an'le izy dia mora kokoa zany no mitady asa raha vao manana ianao zany compétence amina resaka teknôlôjia raha tsy resaka fotsiny zao amin'ny resaka hoe marketing digital zao ohatra dia teknôlôjia zany zao zahay na dia hoe tsy manao informatique berany zany zao le ankizy dia ao anatina marketing digital izy maîtriser karazana outil resaka publicitaire ohatra dia efa afaka mitady asa izy amin'ny sehatra iny azo lazaina aloha raha ohatra fotsiny zany zao ka misy olo anankiroa hoe miaraka postule amina poste anankiray ny anankiray mafehy resaka teknôlôjia ny anankiray ohatra mbola tsy manana compétence raha rariny kokoa raha hoe niraisin'le orinasa zany zao no olona mafehy an'izay teknôlôjia zay andro visy tao ariny valim-panadinana baccalauréat maro ireo mpianatra mijery sahady ny fianarana ianarany sy ny filière mety aminy raha hoe resaka teknôlôjia izy amin'izao ohatra ny efa tena ilaina le
ohatry ny ilaina le teknôlôjia am'izao dia zay mahalina anamiko. Za aloha androany vao nandeha le tamin'ny salon mbola tsy fantatra raha hoe fahita ato le atao dia tsy mijery tsony. Zahay aloha mifanaraka amin'ny le série nataoko e. Zay. Oui, bien sûr, c'est mahafaky zay ampandroso firenena. Mila milofo amin'ny fianarana dia mila hoe confiant dia toujours mijery mitazona an'le rêve sy le tanjona tokony atao. Mbola fanamby ny fahazahoana fitaovana, ny fahafana miditra amin'ny internet ary indrindra ny fanofanana miaraka amin'ny filantsena ny asa eo amin'izay sehatry ny teknôlôjia izay. Zava-dehibe ny fanomezana sehatra sy ny fiofanana ho an'ny tanora. Tsy ho mpampiasa teknôlôjia fotsiny izy ireo fa ho mpamorona sy mpanavao ihany koa. Amin'izao vanim-potoana nomerika izao, tsy sehatra fialamboly intsony ny teknôlôjia fa anisany lalana iray ahafahan'ny tanora mampivelatra ny fahaiza-manaony sy ny manomana ny hoaviny. Trangam-piarahamonina mampivarahontsana noho ny seho tao tsara honenana Toamasina, lehilahy iray 3 taona antsoina hoe Radson izay sendra nandalo niaraka tamin'ny rahalahy no nisy ndaroka ka maty teo anoloany ny toeram-pisotroany iray tany an-toerana. Olona avy niatao anaty bary izay tsy misy diran'izy amin'ny rahalahy no nivoaka sy nanapatra ny atezerany tamin'izy ireo ka nahatonga izay fahafatesan'izay. Brodora Seta, Kolo Toamasina. Lehilahy iray 3 taona no namony ainy tao tsara honenana Toamasina raha ny zavantranga. Lehilahy roa no niady teo amina toeram-pisotroana iray ka nidaroka avy hatrany ity olona sendra nandalo omaly tokony ho tamin'ny 12 ralina. Tonga ny bataille ny sempitika andeha amin'ny hôpital be tonga amin'ny hôpital be ay da niteny amin'ny hôpital be hoe seinay ity mandeha manara-piagnatra anareo. Tonga tamin'ny valy teo, tamin'ny valy lasaky teo. Tonga tamin'ny alina tamin'ny 12 laly tonga maty. Raha teny anazy kapoka fiky amin'ny anako ty ny vavany. Andeha izy lavo aminao ny kapondreo fiky amin'izay amin'ny lamosina akato. Sy nahasary tegna sony izy. Niaro anazy aho nagnino nagnotany. Io nagnino nga ity. Tonga azo da nikapoka fiky ana. Ity kapoka fiky ana. Si siato si ay nandeha melala ngadiny zareo tagnaty tandragno tamin'ny baratagny si aynay. Kay olo mba melala avy namozy fola amelala. Estra unene na keken tuanjuri. Ye dan tayo rumbaya ngulu sinangat fa enamud barawara na tawnulu. Manolona ity tranga mampivarahontsana ity. Mianao anatin'ny tebotebo ny mponina ao Toamasina. Miantso ny manam-pahefana hampiatra ny lalàna ho an'ireo nahavandoza. Manolongany fogna mazany zao dia miangava na refi fitondram-panjakana dia miangava ny manam-pahefana tamatava aketo andraikitrao fogna mazany zao fa tena mafy adalagnan'olo amin'ny raha tsy fantanay namoy fagnaigna be karan'izao olo mamely bady amanjanaka miangava na refi fitondram-panjakana izy agnapiabako gname fahavoazany zananay ity ro sy fantatry molo nahafaty ty sy hitanay Shusha ya mianakabitigna aminazy ty ro mba vizionareo magnano fagnapiana ity abako aminareo ray aman-drenigna agnaby sisy raha fantatra ity da sisy raha rambesiny anareo tavandray agnampy anay aminazy ty abako bazafady. Namelaka mboto telo mirava avy ity ray mpianakaviana ity. Fa tonga ao anatin'ny fotoana ny famizarana andro vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray sika. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao am-pejy ny vaovao Kolo TV androany. Voadrara ny fanaovana fandrenana rehetra manamorona ny lalam-bahoaka sy ny lalana voatokana ka mety anelingelina ny fifamoivoizana araka ny voalaza ny andininy faharoa ambinipolo ao amin'ny CMH na ny code municipal d'hygiène. Noho izany noravan'ny commune Antananarivo renivohitra ireo toeram-pisotroana na ny bar miorina tsy ara-dalàna eo amin'ny rond-point Ambohitra kely sy ireo tsena amin'ny toerana tsy azo andrenana androany alarobia 20 Aogositra 2024. Marina fa efa nisy ny filazana mialoha natao tamin'ireo mpivarotra ny amin'ny tokony hialany eny an-toerana nanomboka ny volana Janoary 2024 mialohan'ny andraisana izao fepetra izao raha ny fanazavana.
lehilahy iray 3 taona no voasambotry ny polisy avy amin'ny komisaria Moramanga noho ny fanamboarana sy fivarotana fahazon-dalana mamily fiara osika omaly talata 5 aogositra 2024 nandritra ny fisavana ny tranony hita sy nalaina avokoa ireo fitaovana nampiasainy toy ny solosaina, imprimante, disque dur, fitomboka misy ny anaran'ny tompon'andraikitry ny sim ary carton rose. Araka ny nambarany dia ray hetsy hatramin'ny 5 sy ray hetsy ariary no ny varotany ny permis sandoka iray, efa maro no efa namidiny araka ny fanazavana. Niady samy te hampiasa bluetooth ireo olona tao amin'ny bar iray, tao tsara honenana tamin'ny arivany alahady 13 aogositra 2024 lasa teo, raha ny fitantarany Avandrado, tsy lavitra ny bar io no nisy antifarany sy ny ralainy ary tsy nisy ny diran'izy ireo lay ady, nisy ny fitsoahana ka voadaroka nandritra izany izy miralahy. Tsy tana nefa ny Endrado tao amin'ny hopitaly Manarapenitra ny aliny talata 15 aogositra 2024 lasa teo, mbola manon fitsaboana kosa ny rahalainy. Nanolotra fiara tsy mataho-dalana miisa 2 avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny lefitry ny Masivo mpisolo-toerana Andriamatoa Steve Brimner, tafiditra ao anaty fampiarana ny fifanarahan-piara-miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana eo amin'ny Etazonia sy Madagasikara izany, ho fanohanana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ministera Foibe sy eo amin'ny hopitalim-panjakana ho Tanambao Antoliara hoy ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety, olona miisa 5 amin'ny 90 farafahakeliny no namony ainy ary mpizahan-tany 420 sy telonjato tsy hita popoka vokatry ny tondra-drano tampoka niseho tany amin'ny faritra avaratry Nepal androany. Trano sy foto-drafitrasa maro no lasan'ny rano tao amin'ny distrika ny Razoazy izay isan'ny tena lasibatry ny tranga. Amin'ny fihotsahan'ny vaingan-dranomandry tao amin'ny renirano ny lendeha no heverina ho antony ity tondra-drano tampoka ity, ho ny manam-pahaizana tany an-toerana. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality, n'aiza misy anao ankasitrahany ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté ny vava. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus, afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic-tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany Jumina. Mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.